marina nandatsadray indray ny fitondrana. Teto Mahamasina no famitona ny solom-bavambahoaka sy ny kandida 120 efa rakotra mpitandro filaminana ny teto izay nahazo baiko avy amin'ny prefet Antananarivo avy hatrany raikitra ny fifanazavana. Zay le izy. Zay zanakorotoanana ny olana. Kanaiky pisoroana mialoha satria tsy voaraka ny olana. Mikisaka zay. Mikisaka nareo zany? Mikisaka zay. Awary mikisaka zay. Awary. Mikisaka koa zay zao sandro. Mikisaka koa zay zao napolo. Ka eto tsy azo vorina olona mihitsy tena izy. Zay tsy azo vorina olona. Yaleto zay. Yaleto nareo. Yaleto nareo. Yaleto fa avy eo. Zay. Famorina mihitsy tsy azo atao. Manina rehefa lakamisy fiain'olona eto. Manina tsena lakamisy gana azo autorisation tsena. Zay tsy anakorotana zay mo colonel. Manome alala ambonina lapanirena zany. Zay tsy anakorotana zay fa niandro. Nareo biaby na zany. Azafady tokoa. Azafady ndreky tsy azo amorina olona eto. Zay tsy amorona zay. Ina le problema tsy mazahana raha mamorona zay dia atsonele olona fa zay tsy mamorona zay. namana eto zahay aloha zao. Oka tsy malagasy samby fanatra mo colonel. C'est le parlementaire zay le. Iza zao réquisitionnenareo iza no réquisitionnenareo zao. Iza no réquisitionnenareo dia aiza le Nenay asa andavanandro rehefa tsy azo. Iza no réquisitionnenareo zao dia aiza le mandat. Prefet tokoa no Tsy niandrela taorian'io fa tonga ireo kandida ary nirafitra nampiseho fa tena mpitarika ary fitakina madio sy milamina no natao. Nizotra ny azo ny toerana izay ny famitona. Teto amin'ny bureau ny faritany Ambohida no nisy ny sakana voalohany. Tsy niandrela be botina azo baiko fa nandefa ny bomba mandatra ranomaso. Efa nisy moa ny fanapariana bomba mandatsa ranomasina ataon'ireo mpitandro filaminana tetya efa niparitaka ihany koa ny olona raha ny zavatra hita etya mbola ao anatiny tanteraka moa zany ny kandida telo na ratra vokatrio rapanao politika ny ray ny kandida Andro Robel, ny kandidata Ina Razafinjoel ary ny kandida Jean-Jacques Ratsetson ary Rivo Rakotovao no iray. Nosamborina kosa ny sekretera jeneraly ny Antokotim Rina Randriamasinoro ary nentina eny fiadanana. Colonel, Blomarain ny andro. Blomarain ny andro fa tsy anambasy foana ianao. Fa tsy mety ny ataon'ny fitondrampanjakana fa zay maratra ene tsy maninona satria ianao matanjaka, nareo matanjaka. Fa firenetsika rasatsika ka de hita fa ny fahasalamana moa misy maratra ny lohalika maratratra mafimafy. Ohatran'ny cible izy fa teto akaikin'ny lohako teto no nalefany zareo le grenade avy any arina tany. Na le commandant gendarmerie tonga de gaga hoe inona ty tonga de lasa le grenade. De mipoka teto amin'ny lohako le izy de ny tongotro no maratra. De masoko ny garde corps anankiroa moa feno éclat. De zay ny zavatra manjoanay ka za manainga atsika voaka malagasy zavatra eritrerotra zao mitsanganana edivana eritrerotra zao nitsanganantsika edivana tsy maintsy mitsangana antsika de tsy maintsy mitohy fa zao ny zavatra eritreritra sy didijadona ohatr'izao zay nitsanganantsika fifidianana madio ny dedavinay zay tsy matahotra fifidianana fa mila fifidianana madio zay mangarahary zay tsotra be zany efa nisy fanehitra tamin'ny fa nisy mangala baty teto
fantatry ny olona fa nangala-bato nahatongavany olona teo tsy te hiaina n'izany zay tsy tena ntsony misy safidy mivoaka malagasy ahodikodina dia misy mangala-bato mandeha amin'ny famarinana ny fifidianana zay fotsiny dia davinay tsy misy zavatra koatran'izay hita toerana inona moa nga misy président amperinasa moa ka hoe hosorona dia aka ny toerana tsy mila n'izany zay tsy vita ny fandratrana kandida izay tondrany Madagasikara io fa novakina ihany koa ny kodiarany fiara ny kandida Marc Ravalomanana novakina ny pneu 4 ho an'ny kandidata Aina Razafinjoelina ary novakina ihany koa ny pneu an'ny fiara ny kandida Roland Ratsiraka nopotehana ny fiara ny kandida Ajo Andriananarivelo tsy vitan'io fa nosamborona ny mpiambina ny kandida Marc Ravalomanana izay sady filoha teo aloha izay mazava fa miaramila mbola amperinasa nosamborony zandaritsy ny ekipa ny miaramila raha ny fanazavana azo dia zandary no tena setrasetra teny Ankianja ka tonga hatrany amin'ny fisamborana miaramila izay mpiambina any kandida Marc Ravalomanana izao no sady filoha teo aloha nahitsy ny colonel Sarla izay nafanafota amin'ny raharaha 7 nanome afatra ho an'ireo tafika manoloana izao tranga eto amin'ny firenena izao. Vanim-potoana lehibe lalovan'ny firenena tokoa ty fifidianana ity koa miarahaba anareo izay voatsonga amin'izao fifaninanana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izao ny tenako izay fantatro ny etaetanareo dia mba hampisy ny fifampitokisana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy isiany fifaninanana ao anaty fahadiovana fangaraharana mba ho eken'ny rehetra ny vokatra ivoaka isika ao amin'ny tafika no arofanina farany isoroka izay krizy izay sy mpiaro ny fiandrianam-pirenena na gardien de la souveraineté koa miantso anareo aho mba iraisantsika iny indray ka andraisantsika andraikitra mba isiany fiarahamonina mirindra sy amelona indray ilay hafa fitiavan-tanindrazana izay nitaizanantsika sy tsy hikatsaka afa-tsy ny fiarovana ny mahasosy ny vahoaka mbola tsy tara isika koa miantso anareo mpanao politika sy anareo nampindramina fahefana mba hiverina eo amin'ny fenitry ny lalam-panorenana na ny retour l'ordre constitutionnel sy ny tena fanajana ny lalàna velona izay lala tokana ivoana mba hialana amin'ny fahampotena izay efa manangasanga sahady ka hampilamina ny firenena sy hatanteraka ny fifidianana amin'ny daty izay efa voatondro hatsangano ny tribunal électoral suprême hialana amin'ny ahiahy izao dia nataoko ho fandraisana andraikitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana manameloka ny erisetra rehetra na inona hisehoana masina ny tanindrazana samy ho tahin'Andriamanitra. Fantratrana malagasy tsy fanajana ny zoma olombelona fa mitehana fananan'olona izany nataony zandary androany ho fiarovana kandida vazano antony izany rehetra izany ary mbola te hanohizana ny vidiny lavanilina ho zatoriary ny fehiny ho fanaovana fahiran'ny vahoaka malagasy amin'ny delestage sy ny tsy fitsihany rano ny alabato mandritra ny fifidianana anaovana ny volamena ho avadika vy ary ny fanaovana ny tantely hafa-drakotra ny volam-bahoaka tsy miemotra isika hoy ny fanazavana fanomboana ihany ny androany iny tsy atokany vahoaka malagasy mitompo-tanony iony zany hoe ampalalana azy mandeha ny zava-misy ho eto Antananarivo amin'izany resaka aminareo zao dia any fiadanana ny secrétaire général ny tiako Madagasikara sy ny garde corps ary ihany koa ny tomobile izay andanako iny hita zao mihitsy tao akaiky tao nitsondrony ny zalahy tamin'ny antsy ny pneu 4 vakiny zany ny pneu 4 amin'ny Mercedes iny hita zao mihitsy le gendarme izay sisendana ho azy dia nanandrana izy movaravara fa tsy vovoa mivaravarana ilaza aminareo azy zany fireo dia tena tsy eritreritry zany hoe lamina sy ampandry ny tany zany ny zandary ihany nefa manao an'izy
averiko tsara ny zandary ihany manao an'izy fa ny polisy sy ny maramila dia tena mialala mihitsy satria zavatra tsara dalàna mihitsy ny tanterahana misy an'le colonel fofoikely manao solomaso iny no tena mame baikeo zay milahatra somatsara eo tonga dia nalefa le bomba lacrymogène ary tsy vita zay ihany fa misy an'le balaka otso zay tena nandratra amintsika miresaky zao amin'ny hôpitaly agera dia maratra eo ny candidat anankiray andro robel voa masina dia misy keo reo maratra rivo rakoto vao lozy tena tsy rariny ntsony ty mivoaka malagasy ka aoka tena hiary hitsangana dolo tsika fotoana ho azy ao aminareo hijoroana ary tena nehotsika fa tena mirahina dolo voaka malagasy rehetra izay raiky ambe folo roana hoe tsy mitovy hevitra amin'ny ara-politika fa kosa mahalala hoe tombontso ambonin'ny firenena jerevana dia miaraka zay aokatsika samby heritreritra fa tena hitolona hatramin'ny farantsika fa tsy hevitra amin'io tondra hitolona rapitso tsara ny mampafantatra fa mila mandovola hatrany amin'ny 10 sy rotapitrisy frantsay isanisan'ny malagasy hatramin'ny zazamena vava vao matafarina ny trosa nataony ny fanjakana malagasy nandritra ny efataona izany hoe nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20 amin'ny trosa rehetra dia mibaby trosa mitentina 5 sy rahetsy sy 7 tapitrisa vola frantsay isan'olona ny malagasy mitombo hatrany amin'ny 900 ny trosan'ny madagasikara tao anatin'ny 5 taona izany no mbola isan'ny antony tolomana ankehitriny mbola atorove ny malagasy ka hiaritra izao fangejana izao sa hitsangana hiaraka amin'ireo kandida raika mifolo fa ahoana mariny ahoana mariny